Marina le fanamarianao raha ny ahafantaran'ny olona la gastronomie pizza tokoa dia hoe mpanao à pizzeria fast food fotsiny. Zay moa zany tena cœur de métier anay amin'ny teny frantsay. Na izany na tsy zany amin'ny point de vente enina amby roapolo misy eto Madagasikara, ny anakenina amin'ireo dia mivarotra manao restauration universelle zany no ataonay. Ny anankitelo amin'izay anakenin'izay nefany dia manao an'ilay antsoina hoe service traiteur, resaka service banquier tahaka ny ardoise, izany hoe mampisakafo ny olona amin'ny alalan'ny sakafo cocktail, amin'ny alalan'ny nataontsika androany zao dia cocktail déjeunatoire. Izay no nataontsika androany ho an'ireo olona na scène zao mikarakara ny salon ny film. La gastronomie pizza dia misambotra foana ny événement anankiray manolorana vokatra mifanaraka amin'izay. Saint-Valentin zao ny fety aingana indrindra amin'ny alahady dia nanoma an'izay pizza spécial Saint-Valentin antsoina hoe pizza des amoureux. Ny tolotra amin'ny pizza des amoureux io dia zao: izay mividy vokatra pizza des amoureux na vokatra mihoatra ny ray alina eny point de vente la gastronomie pizza dia mahazo Coca-Cola mangatsiaka tsara anankiray gratuit izay fiarah-miasa amin'ny Coca-Cola. Ankoatran'izay misy fanomezana manokana omena izay mividy ny pizza des amoureux amin'ny andro ny alahady 14 février. Tsy resaka eto misy ataontsika surprise fa entanina zany ny mpanjifa vao tonga eny point de vente rehefa mividy pizza des amoureux dia mahazo an'izay fanomezana manokana totry la gastronomie pizza zay. Ary tena zava-dehibe ny ao amin'ny andro androany Thomasina dia mitokana izay ny tranonay faefatra izay anisan'ny lehibe indrindra ny tranona gastronomie pizza eto Madagasikara, indrindra toerana filanonana lehibe indrindra ao Thomasina izy amin'izao. Eo bazary kely ny ahitana azy ho antsika izay mahafantatra amin'ny Thomasina. Ny cœur de métier la gastronomie pizza resaka teo dia hoe pizzeria restaurant, pizzeria fast food moa zany fa les restauration ho an'ny point de vente sasantsasany. Rehefa misakafo dia ezahana omena fahafaham-po ny amin'ny alalan'ny tsiro, ny amin'ny alalan'ny sofina, indrindra fa ny amin'ny alalan'ny maso. Le trano izay niresahako ho an'ny Thomasina teo dia anisan'ny trano lehibe satria mahazaka mihoatra ny 200 olona. Ny ao amin'ny premier étage mahazaka eo amin'ny 20 olona hatramin'ny 100 olona ny ao amin'ny rez-de-chaussée. Rehefa miresaka tsika Thomasina tsy dia maro ny toerana filanonana ao Thomasina, ka io tranonay lehibe io dia azo andraisana lanonana na fetim-pianakaviana io, na fetin'ny mpiara-miasa, na fetin'ny fikambanana. Tena natokanay izay no natolotra ho an'ny mpanjifanay any Thomasina. Tena marina izay loatra eto zany dia mandray anjara amina resaka événement. Misy fotoana nefa amin'izay mba mianatra manao événement ihany koa. Ary tsy hoe ny mampanantena izay ny mpanjifa fa hiditra tsikelikely